misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Fahalmerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity. Efa liana hatrany ihany koa ny mizana ten'Andriamanitra antsika dia ny irina dia ho herinandro vaovao mba mpitahina izay mba mpaherezana ho antsika izany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka rainay tsara ny izin-danitro mba lahatolotra ianao hatrany ny dera laza ny asa sy ny voninahitra satria mendrika izany tokoa ianao misaotra tompo fa Andriamanitra tsy mba manadino anay ianao na mamela anay ho andavaka fa misitrona anay hiarina manosika anay ho amin'ny fahamasinana hatrany. Tompo mety izy ianao hanokatra ny fomam-pananay ka ny teninao izay ho raisinay anio anie dia hoery hoentinay mamakivaky herinandro ihany koa aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe voasoratra eo amin'ny anjina. Voasoratra eo amin'ny anjina. Ny Apokalipsy 3:13 sy 14 no resahantsika. Izany dia mampiseho an'izao tontolo izao olo mizara ho vondrona roa mifanipaka. Ny voalohany dia mandray ny mariky ny bibity eo amin'ny anjiny na eo amin'ny tanany havanana miaraka amin'ny anaran'ny bibity sy ny laharan'ilay bibity. Ary ny iray kosa dia manana ny tombo-kasen'Andriamanitra izay ahitana ny anaran'ny iray napetraka teo amin'ny anjiny. Ireo mari-pahamantarana mifanohatra ireo dia maneho maha izy azy roa mifanohitra tanteraka sy ny fanekena. Nisy antokon'olona gaga tamin'ilay bibity ka nanaraka azy naiza lehany. Ny anankiray kosa tia ny zanak'ondry ka manaraka azy na aiza lehany. Imbetsaka ny fitaky ny bibity, ny anankiray kosa tsy voafitaka. Ny iray dia mamy noho ny fahotan'ny Babilôna, ny iray kosa mitoetra ho madio sy tsy misy loto. Manaraka ny didy tsy ara-dalàna ataon'ny fitondram-panjakan'olombelona ny anankiray, fa ny anankiray kosa mijory tsy misy tsiny eo natrehan'Andriamanitra sy ny seza fiandrianany. Araka ny asehon'ny soratra masina dia nisy atokon'olona anankiray farafahakeliny izay mankatoa ampahatokiana ny didin'Andriamanitra. Ho an'ny Israely ny lalàn'Andriamanitra dia sady marika anatiny na tombo-kasety eo amin'ny fonony no famantarana ivelany izay mampiavaka azy. Araka ny filazan'ny Deutéronomie hoe ary izao teny izao izay andidiko anao an'io dia aoka ho ao am-ponao, ho famantarana eo amin'ny tananao ireny ary ho fefy ho anelanelan'ny masonao. Fankatoavan'ny Israely ny didy folo sy ny tsy fisian'ny sampy teo amin'ny tranony dia famantarana mazava ny fahatokinan'Andriamanitra. Nampiavaka azy tamin'ny firenena rehetra na ny didina azy izany. Samihafa amin'ny fitenin'ny olon'Andriamanitra. Tanjona ny sabata andro fahafito izy ireo raha nankalaza ny alahady ny firenena nanodidina ho fanomezam-boninahitra an'ilay Andriamanitra masoandro. Ny fifandraisan'ny fianakaviana mendrikaja, ny fahadiovan'ny firaisana ara-nofo, ny filazana ny marina ary ny fanajana ny ain'olombelona, ny fananana ary ny zo ny hafa dia tena mifanohitra amin'ny kolontsaina ho an'ny olona manodidina azy. Niavaka tokoa ny Israely izay natao fitsoana vavolombelona tsy ambava ho an'izay rehetra sendra azy. Ny testameta vaovao dia manamafy fa Andriamanitra
dia mbola maniry anoratra ny lalàna eo an-tsaintsika sy anohana ny fankatoavana ny didiny ho famantarana ivelany ho an'ny olona. Ny fisafidianana ny tanjona ny didin'Andriamanitra dia ny safidianany anambara fa ny an-danitra ny maha-olo-pirenena antsika voalohany satria azo antoka fa hitan'izao tontolo izao fa misy zavatra tsy mitovy amin'ireo izay manao an'izany. Ny fanarahana lalàn'Andriamanitra dia manondro hoe iza isika ary iza no mahazo ny faneketsika. Tsy avy amin'ny toerana misy adidy fotsiny ny fankatoavana fa avy amin'ny fofen'ny fitiavana indray. Izany dia avy amin'ny fanekena ny fitiavan'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny fisainan'ny olombelona. Ny fitiavantsika lalàn'Andriamanitra dia manome antsika hiaritra izay zava-tsarotra rehetra ary tsy hivadika sy hankatoa azy mandritra n'izany rehetra izany. Izany teny izany anie ampitoetra anao mandrakariva ka katsao mandrakariva ny fanjakany sy ny fahamarinana fa hanampy antsika ny zavatra rehetra. Ary raha misy zavatra tsara indrindra sy antenaina dia ny fikatsana ny fanjakan'Andriamanitra noho izany aoka antsika hitoetra mandrakariva eo aminy ary koa ampitombo ny finoantsika amin'ny alalan'ny fifandraisana aminy isan'andro isan'andro. Amen. Afakisika iranay tsara ny azan-danitra mbola misaotra anao zay na amin'izany teninao izany misaotra any amin'ny lesona omenao anay ny isan'andro ihany koa dia mangataka aminao izay mba avoazinao mandrakariva ny tsirairay avy ary koa amboleo ao anatinay ny fahatokinanao ary ny fanantenana ny andrindra ny amin'ny fiverenanao tsy ho elany amin'ny raha ho any lanitra. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.